Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Faly miarabantsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina ao anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity, ary asaina hatrany isika anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Tamin'ny heriny isika nanaraka ny fanazavana fomba ahoana ny ahafahan'ny olona iray mitazona basy, inona ny lalana tsy maintsy izorany, inona ny antotan-taratasy tsy maintsy ilaina, ary aizan'ny bureau ali misana ny fampanaran-dalàna ny fitazonana ny basy. Ireo rehetra ireo ny fanontaniana sady nomena fanazavana niarana tamin'ny lehibe ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry ny général Rasolorina Roger. Izao indray isika iresaka momba ny fitsarana ny miaramila, ary mbola ny général Rasolorina Roger lehibe ny fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry hatrany no hitondra fanazavana amintsika makasika izany. Ako ny fiarovam-pirenena. Araka ny fantatra dia manomboka ny volana May ka hatramin'ny 17 ny volana Jona dia ireo zatovolahy sy zatovovavy isaka ny fokontany ary aterina eny amin'ny ivon'ny bureau-ny fiarovana na ny bureau-ny délégué militaire régional na DMR izay feno 12 taona amin'ny taona hitsana. Manomboka ny volana Jolay hatramin'ny 13 ny volana Oktobra dia tsy maintsy misy ny fotoam-pitsarana miaramila eto Madagasikara, dia misy ny tetiandro tsy maintsy avoaka amin'ireo foibe mpitsarana miaramila izay misy 700 manerana ny nosy. Ny lehibe ny fitaliana ny général Rasolorina Roger no anazava amintsika ny antsipireny rehetra momba izany. Andininy fa 20 ao amin'ny diditsy volana fa 27 aotratra roa dia milaza mazava tsara fa voasazy ary tsy afaka ivoaka ny Madagasikara, tsy afaka ny anao fanadina-panjakana, tsy afaka ho raisina mpiasa-panjakana ireo rehetra izay tsy niatrika izay fotoam-pitsarana miaramila izay nefa tokony anao izay. Mariako fa eo amin'ny 20 sy 300 eo ny toerana anaovana fotoam-pitsarana miaramila izay, fa ny lalàna dia mazava tsara fa tsy misy mihitsy ny position militaire na ny taratasy manamarina ny nanaovan'izay fitsarana miaramila izay, azo mena izay olona mangataka izany eo anivon'ny DSNGR rehefa tsy niatrika ny fotoam-pitsarana miaramila ianao. Rehefa miatrika ny fotoam-pitsarana miaramila ianao dia mahazo ny atao hoe karatra maitso na ny attestation de révision izay manamarina ny atrehanao izany iny atao taratasy sarobidy iny ary tehirizina mandramaty. Ny tombony lehibe amin'ny fahazonan'ny karamaitso dia voalohany indrindra dia azonao manao ny taratasy manamarina ny nanaovanao ny fitsarana izay na ny position vis-à-vis du service national. Io position militaire io dia taratasy ilaina entina anaovana fangatahana passeport, tsy maintsy aseho rehefa anao fanadina-panjakana, rehefa ho raisina ho mpiasa-panjakana eny fa na any amin'ny privé aza dia tsy maintsy manana ny position militaire ianao izay no ilaina. Ny andininy fa 5 ao anatin'io diditsy volana io dia milaza mazava tsara fa tafiditra ao anatin'ny code pénal eto Madagasikara ny sazy izay natokana ho an'ireo olona izay tsy miatrika ny fotoam-pitsarana miaramila. Mafisiko izany fa araka ny andininy 7 ao amin'ny diditsy volana 17 aotratra roa io dia milaza mazava tsara fa adidy sy ndraikitry ny zatovolahy sy zatovovavy teratany malagasy miatrika ny fotoam-pitsarana miaramila izay ho raisina toy ny faraisana anjarany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izany hoe ny fiatrena fitsarana miaramila dia adidy sy ndraikitra ary tereny lalàna. Mariako izany fa ny asa rehetra izay atao eo anivon'ny fitaliana na ny fakana ny position militaire na ny fiatrenan'ny fotoam-pitsarana miaramila dia tsy misy mihitsy na ariary alohanareo mikasika ny fahazahoana na ny karatra maitso na ny position militaire. Mariako fa ny karatra maitso dia eo amin'ilay fotoam-pitsarana miaramila ihany no azahoanareo azy fa tsisy akoatran'izay. Raha misy zavatra any ambadika na akoatran'izay dia diso zay. Zay voalohany.
ny position militaire ihany koa rehefa vita ny fanamariana dia azo nareo iny androny iny ihany ataontsika hoe miankina amin'ny fitsiriana nga satria tsy maintsy mbola mijerena hoe marina sa tsy marina ity antota taratasy izay entiny tsy olo ity mangataka ny taratasy eto. Mariako zany fa manomboka amin'ny 9 sasam-barainy zahay dia fa mandray ny olona zay mangataka zany position militaire zany eo Andohalo, azo nareo alefa ihany koa amin'ny mailaka dsnger.andohalo@gmail.com minuscule avokoa ireo afaka mangataka zany nareo anatin'ny mail. Mariako anefa fa ny fangatahana rehetra dia misy fitsiriana ataonay eto dia fa mampitandrina nireo rehetra zay minia tsy manara-dalàna. Misy ireo mampiasa osoka zany fa ireo rehetra zay nampiasa osoka dia efa nampisamborinay tompona ndraiky mpanjakana satria tsy ekena mihitsy ny fanaovana osoka, tsy ekena mihitsy eo anivon'ny fitaliana ny fisian'ny risoriso. Manetana atsika raha mahenonareo fa misy makavola am'izay zavatra dia ampandreneso mivantana ny tenanay sy ny ataonivon'ny ministera mba afana mandray ndraikitra hoan'izay olona mbola mini mandoto rano ary mandoto an'izay ataontsika ezaka taon'ny andriamatoa ministra amin'ny fanitsiana ara-drafitra. Ho an'ireo olona mihoatra ny 130 taona ary ireo tanora eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 20 taona dia misy antota takatasy omena azy ireo manokana. Fanazavana entiny général Soulrina Roger. Ho an'ireo olona zay 19 taona zany ka ivoaka ny ivelany na hianatra ny ivelany ka hatramin'ny 20 taona izy dia misy ny karazana antota taratasy natokana ho azy ireo. Zany hoe raha mity 2022 ity zany dia mazava azy zany sy olona 19 ka hatramin'ny 20 taona mity taona ity no azo omena zay attestation zay. Ny fitsarana miaramila dia natokana ho an'ireo zatovolahy sy zatovavy daholo ny resantsika eto manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 taona amin'ny taona itsahiny zany tsy maintsy miatrika izay raha mbola tsy niatrika izay. Ho an'ireo kosa nefa zay noho ny antony maro samihafa zay tsy navity zany ka efa feno 30 taona manomboka amin'ity taona ity dia misy ny atao hoe modèle A na taratasy manokana omena azy ireo ho an'ireo olona rehetra zay efa mandray ny 50 taona ny miakatra dia misy natao hoe dôme zay moa voasoratra amin'ny lalàna zay no antota taratasy omena azy. Mariako zany fa nanomboka ny taona 19 sy 20 no makatia dia manakaiky ny ray tapitrisa ny olona zay efa niatrika ny fitsarana miaramila lahy sy vavy teo anatrehan'ny fitaliana. Mba hidirana amin'ny ara-dalàna sy ho fanajana ny lalàna velona dia misintona ny sainy rehetra zay mety alaim-panahy anao kolokolo ny lehibe ny fitaliana koa manainga sy manentana ny rehetra izy mba hanifa ny adida amin'ny fitsarana miaramila mandritra ny fotoam-pitsarana miaramila. Ministry ny fiarovam-pirenena dia baiko entitra anay voalohany indrindra ny tsisy ny risoriso mihitsy amin'ny asa rehetra izay tao eo anivon'ny fitaliana. Noho izany mbola veriko eto fa tsy misy ny vola aloha amin'ny fahazahoana ny karatra maitso rehefa tonga fotoam-pitsarana miaramila, amin'ny fahazahoana ny position militaire lay anankiray original fa kosa mbola veriko tsy andraikitry ny DCNGR rehefa manao kopina sy maro ireo olona zay tonga ao dia manao photocopie anankitelo anankefatra anankidimy iny dia andraikitry ny officier de police judiciaire zay gendarme no manao azy fa tsy ny tena koa no manao ny certification iny dia misy ny vola aloha am'izay tsy andraikitray zay fa kosa ny fahazahoanao lay taratasy originaly dia tsisy fandoavam-bola. Mariako fa ny ataontsika hoe ny validité ny position militaire anankiray dia manomboka amin'ny voalohany volana janoary ny taona itsahana ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra ny taona itsahana. Zany hoe raha maka anao zany androany dia tapitra foana izy amin'ny raiky amin'ny 30 volana desambra amin'ity taona ity, maky ianao amin'ny volana oktobra dia ny raiky amin'ny 30 ny volana desambra ihany mitapitra izay feptaona zay. Fa kosa ny karatra maitso dia taratasy anao mandramaty iny karatra maitso iny tsy misy ny fanamboarana. Hatreo ihany koa no mamarana ny fiarantsika androany misaotratsika rehetra ny hainao hatramin'ny farany amin'ny herinan'io toy izao indray ny fotoanantsika manaraka mety tety amin'ny faritra hafa lavidavitra kokoa ny fandarantsika ako ny fiarovam-pirenena ity. Tonga William Atrany eo amin'ny fanolorana veloma topo. Ako ny fiarovam-pirenena
fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.